Inona ireo zavatra tokony atao raha sendra kendan'ny zanakao? Alors là, si ça vient à vous arriver, votre enfant... Zavatra voalohany tokony atao aleviny ratsan-tananao gibe sy fanondro dia ataovy eo amin'ny valan-drano na masoara mba hitazomana ny lohany ho amin'ny toerana mahitsy anampy amin'ny fivoahan'ilay zavatra sy anokatra ny lalan-drivotra ambony. Avy eo apetrao ambonin'ny ranjonao ny kibony, tokony ho ambany kokoa ny lohany noho ny sorony mba ahafahana mamoaka ilay zavatra. Kapio mafy sy tampoka indray mandeha ka hatramin'ny 5 eo amin'ny lamosiny ambony mba hampivoaka azy. Indray, indroa, intelo, inefatra, indimy. Raha tsy mahomby ireo kapoka ireo, raha sy ho antratranao ilay zaza, dadavo ny fotrany na nombril. Raha vatany voahita dia ataovy totohondro ny tananao ka apetrao ambonin'ny fotrany. Avy eo amin'ny tany iray hafa dia asotony mafy makany aoriana ary miakatra, antsoina hoe fanerena kibo na compression abdominale izany. Azo atao indray mandeha ka hatramin'ny 5 azy ireny. Raha mbola tsy mahomby dia averina indray mandeha, kapoka indray mandeha ka hatramin'ny 5 eo, kapoka iray hatramin'ny 5 eo amin'ny sandry-tanana na omoplate mba ahafahan'ny kohaka. Rehefa mivoaka ilay zavatra dia ataovy mipetraka ilay zaza. Esoa izay rehetra mety anakina fifohan'ny rivotra. Antsoa avy hatrany ny mpitsabo mba ahazoana torohevitra ara-pitsaboana. Io fomba io dia afaka mamonjy aina ka zava-dehibe indrindra ny mampiasa azy amin'izao fotoanan'ny Letchi izao. Je vous dis à très bientôt, mon petit lapin.